Wow. Eny tompoko miarabanao indray amin'ny team talata maraina fa 7 ny volana May 2020 sy 2020 ity faly miaraka aminao indray raha vao mipotsaka tsara ohatran'izao ny maraina aty aminay aty dia mipotsaka ihany koa ny hafaliana satria mazava ny andro misy ny voninahitr'Andriamanitra mampiseho antsika isan'andro ny fahasoavany sy ny zavatra vitany amin'izao maraina izao mahafinaritra niaraka tamin'ny niala sasatra nandritra ny niala iny manantena fa niala sasatra tsara niaraka tamiko ianao mety misy fahorinana nananany miara miompona laheno amin'ireny olona misy fahoriana reny na misy malahelo na misy adi-tsaina na misy ihany koa ny atao hoe marary dia miaraka mivavaka aminy mampiakatra an'izany vavaka zany eo ambany tongotra Jehova mba ho sitrana aingana reny olona reny efa mba nijanona quelque part avy ianao efa mba nijanona tany hoany ve ianao rehefa mandeha eny amin'ny arabe eny dia mahita an'ireo voninkazo mahafinaritra hitanao eny amin'ireny tanàna izay alehanao reny efa nieritreritra ve ianao dia efa mba namofopofona azy reny hoe mahafinaritra mihaino ny fofon'ireny ohatrany petsaka ireo voninkazo azo fofonina ny petsaka na ny rose na ny zavatra ohatran'izany raha mba manana fotoana ianao dia mijanona mihitsy dia jerevo akaikikaiky ny zavatra vitan'Andriamanitra raiso tanana mihitsy ny petsaka ireo voninkazo azonao raisina tanana ho fetitinianao fofoninao dia ho hitanao fa misy zavatra tsara ohatrany mipetala ny rose ohatrany jerevy tsara ny textureny petalany rose ny fofony ny lokony dia ny tsara satria maromaro izy ireo dia jerevy tsara ny ao anatiny any ny fony zany en cœurany io voninkazo io dia dinio tsara ny zavatra avokany rehefa tena mamoratra iny mamomboka mivoaka iny zany Andriamanitra koa dia nanao an'ireny zavatra reny voajanahary nafinaritra tena nalainy tamin'ny soin mihitsy mba apiratra ny masonao mba hahafahanao mieritreritra hoe ohatrany ao an'Andriamanitra ohatrany ao anany zavatra vitany eto amin'ny tany ity jerevy tsara ny eo ivelany na ny ao anatiny dia
jerevo amin'izay ny zavatra rehetrarehetra zay mety vitan'Andriamanitra tamin'io voninkazo io na ny zavatra rehetrarehetra zay mety vitany teto ambonin'ny tany fa betsaka tokoa izy ireo ary mahafinaritra. Raha mivoaka kely amin'izay ianao dia jerevo ny fiainanao, janona kely mihitsy dia mangala aina, mangala sofla mihitsy dia amin'ny zavatra mangina ary mijanona quelque part dia eritrereto ao anatin'ny 2 minitra monja ny zavatra nataon'Andriamanitra tao anatin'ny kibon'ny mamanao alohan'ny voanao tao. Jerevo tsara ny zavatra nataon'Andriamanitra ao anatin'ny kibonao dia nio tsara hoe ohatrany ahoana ny namola volana ianao tao anatin'io kibonao io. Ohatrany impossible na ny mieritreritra an'izany ary tadio fa tu es unique, tsy haiko milaza zany, vous êtes unique au monde. Ohatrany hoe misy plaisir zany micontempler maka ny fiainanao ray manontolo ho hitan'ireo vahoaka ny lanitra ny zavatra vitan'Andriamanitra satria unique ianao, tsy mitovy amin'ny biby, tsy mitovy amin'ny zavaboary. Omen'Andriamanitra fahalalana, omen'Andriamanitra fahafahana mieritreritra ary fahaizana manokana mandiniky. Tadio tsara fa maka plaisir ho anao Andriamanitra satria ianao zanany tiany ary omeny hery isan'andro. Izay mahatonga anahako mampirisika anao foana hoe dinio ny baibolinao. Iaraka hivavakantsika. Jehovah Ray Masina sy tsara indrindra izay ny an-danitro apetraka eo ampelantananao ty marainanay tontolo ity mba hiaraka aminao mandrakariva. Ampidinao amin'ny herin'ny fanahinao mba hoentinay hiatrika an'izany fiainana izany ary mangataka fitahiana avy aminao, mangataka fanambinana raha misy maratra any hoany na misy marary dia mba tsarovy izy ireo Jehovah, meo azy ny fahasalamana aingana dia aingana mba hahafahan'izy ireo mamelona ny vady aman-janany na hahafahan'ireo zazy ireo ihany koa mijery an'ireo ray aman-dreniny satria ianao ny Jehovah. Tsy Jehovah ny ratsy ianao fa Jehovah ny ratsy. Raha misy fahafatesana dia mangataka fiampinonana avy aminao hampahery an'ireo izay resy ao anatin'ny fahafatesana Jehovah. Apetraka eo ampelantanan'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ndao hira kely tsika alohan'ny hanombotsika ny fotoana izao maraina izao. Miss Mampanai, Faravanya Chan,
inona ny vaovao atsika amin'izao maraina zao a maneran-tany zavatra mahaliana satria misaotra ny pasteur volako nanao ny traduction any satria vao mifoa dia nahita an'le izy a mivoaka teo amin'ny zany hoe ohatrany mijery zavatra ohatran'izany foana zany alohan'ny hanao programme dia eo vao manomana programme vao maraina zany somary mifovo maraina satria normalement tokony mitondra ny miangaly tany amin'ny urgence androany satria tsy nety indray ny tongony fa ohatrany tsy dia manino izy ao zany dia satria hoe ahoana ny ataony amin'ny vadiny fa mangataka fa afaka aminareo zany amin'izay zanako vavy faharoa zay dia nanana problème tamin'ny tongony io izy dia miverina indray izy tamin'ny omaly saika tsy andeha hianatra omaly dia saika hoentina any amin'ny urgence zao maraina zao fa nasiny mamany plâtre kely dia mba afakafaka le izy inona ny vaovao maneran-tany amin'izao fotoana zao dao aloha tsika angamba hijery nisy tamin'ity herinandro ity alohan'ny hidirako amin'ilay anankiray izay nameny pasteur volanahako iny 4 jours teo eo dia nisy maty accident tany atsaiko ina tany France ina tany Louisiane tsy tadidiko tsara io fa tsy dia io loatra no tena tiako ampiseho anareo satria maty le parent anankiroa dia very tanteraka ilay lasa anona zany le zazakely lasa orphelin zany le zazakely fa talohan'io il y a 5 jours tena nampalahelo vao teraka le zazakely dia nandeha nodry zareo tany France anonseo hitako tsy nitady an'le article fa tsy hitako son'le izy dia sendra nandeha nody sendra nandeha mafy zany le rangaha dia ohatrany nanitsaka nytony satria amin'ny tany aty le misy an'le plaque na gasoil amin'ny camion tony dia nisolifatra dia maty sur tonga dia teo eo izy mivady dia le zazakely reny mbola hotsaponany amin'ny hôpitaly tamin'ny ya 5 jours zany mampalahelo zany zavatra zany amin'izao fotoana satria mitranga be tabe mihitsy ny zavatra ohatran'izany mampalahelo nefa tsy afaka manao ninina mihitsy ntsika satria lasa orphelin zany le zazakely be mampalahelo be ohatrany mahazo tany amintsika zany zavatra ohatran'ireny ny tena mampalahelo fa ny tena hidirako aminao androany dia ity vaovao ity tsy haiko na hitanareo eo amin'ny écran eo le izy zahako misaotra ny vola nandefa nyty zany nanao traduction any
nafinaritra be anahy mihitsy nahita anazy hoe ho antsika rehetrarehetra zay mieritreritra zany hoe ny chambre ny représentant en Texas de ny adopté ny projet loi mba hivoahan'ny ty commandement ao anatin'ny école publique de nazavainvainy eo le izy hoe izy tsika mieritreritra hoe tsy hamoaka lalàna mihitsy i États-Unis de somary ohatran'ny momba lalàna ny dimanche zany de ohatran'ny gaga zareo tamin'ny sabotsy raha mbola nivavaka iny de hitanareo eo le izy de ny hevitra zany ny ady hevitra ny anaovana ny lalàna mitaky ny sekolim-panjakana ny onany didy vola ny anteny merandolona tany Texas zany mila mijery an'le vidéo any Doug Bachelor zany am'izay fotoana zay raha ohatra ka tia miintéressé anareo le vidéo any Doug Bachelor fanjakana teo amin'ny alohan'izay zay avao nahita anito au fait hoe teo amin'ny 19 eo nefa mba mijery vaovao any Doug Bachelor foana ako ny fanjakana tamin'ny 2024 nefa nanao anio lalàna io ohatran'izao raha ohatra izy ka hodiniantsika tsara de izy hoe tsy misy maharatsy ozy izy safady ny momba ny ametrahana an'izany didy folo zany ao amin'ny tantara maneran-tany amin'ny judaïsme na ny finoana silamo hitanareo eo na ny kristianisme ny amin'ny fiatraikan'ny zavatra any amin'ny décalogue sy ny rafitra ny ara-dalàna manerana an'izao tontolo zao de tadidiny tsara mihitsy ny tambola izy zazakely je me souviens ozy izy nahitako an'io teo amin'ny rindrina eo amin'ny école publique tany Californie tamin'izy mbola kely hotoizantsika ihany le izy ny zavatra mety mitranga ozy izy de ahoana nantikany an'ity zany ny zavatra mety mitranga ozy izy de ny fanjakana manomboka mametraka ho an'ny olona ny observena ny 4 premières commandements d'accord zany hoe zay mipetraka teo amin'ny tablette zavatra particulière mihitsy iny religion particulière normalement ho an'ny juif sy ny olona manaja ny sabata ihany iny de ny diko amin'ny 6 à 10 ny nature civile araka ny teneniny io ao eo amin'ny firaisana samy olombelona teko nanao ny hafa na tsy nanao ny hafa zany ok fa kosa ny anteny meran'ny Texas tsy nataoko ny farany de ny fidy nanoana antika teny volavolain-dalàna eo ambany io izay anakery amin'ny volana septembre ho avy zao zany mbola ela amin'ny septembre zany izy no hodinina sainga mandalo misy sakana maromaro zany amin'izay fotoana zay mety atraiky amin'io lalàna io inona ary ny zavatra proof hafa ilaitsika mba inona fa mety ho fepetra-pirenena izany zavatra izany matalanjana ny vivahana zava zany pour croire alors quelle autre preuve vous faudra-t-il pour croire que cela pourrait devenir une mesure nationale intéressant be mihitsy ny zavatra io raha ohatra nareo ka afaka mijery an'le ao amin'ny Amazon Fact raha afaka mijery an'le vidéo de jerevy le vidéo fa intéressant be mihitsy io zavatra io satria tadio tsara fa misy ny atao hoe miainga avy any amin'ny tsy maintsy mijery baiboly kely zany miainga avy any amin'ny dimanche ou sabbat ok zay zavatra zay zany tsy maintsy eritreretantsika foana tadio tsara fa misy zavatra intéressant be mihitsy petsaka ny zavatra argument zany napetraky ny olona tsy mino ny sabata ok petsaka ny zavatra argument zany napetraky ny olona tsy mino sabata nefa voalohany indrindra de raha manoaka texte ako de Jesosy de anisany tsy vitako hatramin'ny farany le satria makiamaky be am'le hoe isika hoe ho any amin'ny urgence fa juste omeko anareo ohatran'izao fotsiny Jesosy de raha tonga tao a Nazareth araka ny Luc 4:16 de tsy maintsy nakany amin'ny synagogue izy tamin'ny andro sabata ok fa misy argument betabetraka ohatra napetraky ny mpanohitra ny andro sabata ohatra hoe les 10 commandements ils disent que sanctifier le jour de sabbat ohatra hoe ny andro rehetra de égaux mitovy daholo eo amin'Andriamanitra ohatra hoe ny jour de Seigneur mentionné dans les saintes écritures c'est le dimanche fa de mbola tsy vitako hatramin'ny farany mbola vao amin'ny teny frantsay no ananako le izy les documents
donc miezaka ako manao anazy amin'ny teny gasy ohatra ihany koa hoe le calendrier a été changé zany hoe niova ny calendrier nous ne savons pas quel jour est le sabbat d'accord nefa raha ohatra nareo ka misy any James ndraso nefa wazavaiko aminareo izy rehefa hoe nous célébrons le dimanche parce que nous célébrons le dimanche parce que nous commémorons la résurrection du Christ. OK, la loi sont abolies si ny karaha légitime primitive célébrer le dimanche. Raha ohatra fotsiny hoe ry zareo hoe tsy sanctifie ny andro ao anatin'ny écriture de tsy misy hoe sanctifie mihitsy na mamasina ny andro sabata de afaka miverina any amin'ny Exode atsika 28:11 fa ao ny tena miteny anazy hoe sanctifiena ny andro sabata. Fa ro manaraka an'izany car tous les jours sont égaux. Raha ohatra atsika ka hijery misy texte hoe to tsika zo mijery hoe pourquoi Jésus souhaite-t-il que les chrétiens observent ce jour si cela n'avait pas d'importance. Ohatra tsika ka mijery ny Matthieu 24:20 ohatra fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina no amin'ny sabata no ho antsoiranareo. Ao ihany koa izy de miteny ao ny Marc 2:23-28 izy de miresadresaka ihany koa ny atao hoe inona moa filazana izy ity atao an'le hoe raha nakeny atsay iny antsena ny tsy nahita nandeha teny atsary zareo de nona de ny mpianana nanapaka an'le izy de aveo izy niteny hoe tadidinareo ve Davida ohatrohatran'izay le izy tadidinareo ve Davida ao amin'ny Marc 2:23-28 nahitanareo an'izay tadidinareo ve Davida tamin'le izy avy niady de nona de niditra tao anatin'ny tempolo masina de tonga de naka ny mofo zaraina isaky ny sabata de tadio fa ny sabata de atao an'ny olona fa tsy ny sabata resadresaka ohatran'izay Jesosy tamin'io andro io. Tadio ihany koa fa misy anankiray texte anankiray mahafinaritra. Voilà, c'est ça qui m'intéresse au fait. Mialatsiny tsy vitako hatramin'ny farany azontsika atao ve ny manova ny 27 juin zay fety indépendance an'i Madagasikara ny 26 juin ou 27 juin azo ovaina 27 ve ny indépendance an'i Madagasikara ny 26 juin azo ny olombelona atao ve manova ny indépendance ny la France 14 juillet ou 30 juillet par exemple na États-Unis 4 juillet ou lasa 4 août zavatra ohatran'izany ny tiako atongavantsika important be izy satria omaly any resadresaka momba ny atao omaly any resadresaka momba ny atao hoe inona moa filazana izy ity atao hoe manomboka mimaina ny olombelona zany hoe manomboka tsy misy fahalalana intsony noho ny atao hoe tsy fianarana baiboly intsony tsy famakiana baiboly intsony na de misy ara-mivoaka baiboly be da be eraky zao tontolo zao de maina tanteraka ny olombelona amin'izay zavatra zay tokony eritreretintsika le izy satria araka an'io zavatra navoaka ny Doc Bachelard io sy navoaka ny parlement d'any Texas de mandeha faingana ty zavatra ty tsy araka ny eritreretantsika azo atao hoe mieritreritra hoe atao eny amin'ny rindrina reny zavatra reny atao eny amin'ny anona mba ho hitan'le mpianatra fa azo vanako ihany koa io zavatra io ary mety ho lavinareo mety misy fanovana be da be amin'ny zavatra satria amin'ny septembre le izy vao hivoaka amin'izay fotoana zay tsy haiko hoe ohatra ny ahoana ny fomba hitondranareo an'izay zavatra zay tony tsara le texte ao amin'ny vola no ahitanareo an'le texte na ao amin'ny Doc Bachelor de eritrereto tsara le zavatra tianao tenenina amin'io zavatra io satria andalondalo teto amin'ny masoko teto fotsiny le izy de ny intéressé anahako tsika ne tsy afaka manao ninina fotsiny ohatrany hoe c'est le dimanche ohatrany io ny anisan'ny zavatra mbola tsy vitako hatramin'ny farany le izy au fait fa ity ny tena le calendrier a été changé manana preuve tsika ohatrany James Robertson l'observateur navako des États-Unis observateur tsy voadika comme teny gasy le izy de zay mandreraka na naval io fa tsy navaky azafady zay mahatonganako mieritreritra des États-Unis nanoratra tamin'ny 1932 zay mbola ho zarazaraiko aminareo atsoatsany hoe ny calendrier tsy hoe même niova ny calendrier fa azo atao hoe ohatran'izao ohatrany hoe quand le pape Grégory X plus 3 ça fait 8 Grégory 8 nanova ny a effectué nanova ny changement ny calendrier julien au calendrier grégorien ohatra de l'ordre des jours n'était pas affecté azonareo ny tiako tenenina
en 1582, le jeudi 4 octobre était suivi du vendredi 15 octobre. Au cas où le cycle hebdomadaire avait été bousculé avant le Christ, zany zavatra zany de tokony eritreretintsika ohatra ny be da be mbola resadresaka amin'io eo amin'ny Constantin resadresaka hoe même tena problème mantsy le araka ny teneniko maly de le Calvin sy Luther. C'est vrai, réforme. Satria reny réforme reny araka ny teneny Madame White de par volonté an'Andriamanitra reny réforme reny mba ilandrareo hoe misy tsy fahamarinana ao anatin'ny zavatra anankiray entité anankiray na tonga ny Calvin sy Luther nivoaka namoaka an'ilay izy fa tsy vitany hatramin'ny farany le réforme. Zay no mahatonga ny fiangonana anankiray mba tsy tenenana anaran'le fiangonana satria sao de makarary ny fon'ny olona mahatonga ny fiangonana anankiray miteny hoe problème anareo protestant na ny problème anareo manaraka ny andro alahady rehetrarehetra de satria manaraka ny Luther sy Calvin anareo marina mihitsy ny zavatra teneniny no fety tsy mandahany zany mihitsy ny normal ny zavatra tenen'ny katolika amin'izay fotoana zay. Katolika ny évêque na ny papa na ny mopera mahafantatra mihitsy hoe ny sabata de sabata masina ary fantany mihitsy hoe tsy azo novana reo. Jean Paul II ne mahafantatra an'izany, François mahafantatra an'izany, fantatra zareo hoe tsy azo ovana io zavatra io, fantatra zareo hoe ny fahamarinana ny sabata de ny sabata fa ny tena zavatra nytediavinareo de ny anamafisana ilay résurrection an Jesosy zany hoe le Pâques. Zay ny tena antony ny voandrareo atao anatiny io de namafisana an'io fa izy mahafantatra an'izany zay mahatonga anazy samy teny amin'ny ny protestante sy ny pentecôtiste sy ny karazany hoe matonareo milaza fa manao réforme. Par contre nareo matonareo mbola manaraka an'io dimanche io de manaraka ny fiangonana ary manaiky ny église amin'izay fotoana zay marina ny zavatra teneniny marina de marina mihitsy ny zavatra tenen'ny katolika amin'izay fotoana zao. Zany hoe le réforme zany tsy vita hatramin'ny farany na nomena anazy le réforme fa nandary zareo anaraka an'le sabata fa nijanona tao anatin'ny andro alahady. Fa mety iova io mety iova zavatra io satria Andriamanitra mbola niteny tadio na ohatsika katolika na ohatsika protestant na ohatsika pentecôtiste na niza mihitsy manaraka ny andro alahady Andriamanitra niteny na ny Islam ary Andriamanitra niteny Jesosy niteny misy oloko ao anatin'ny vala zay mbola tsy maintsy avoaka nareo ao. Zay mahatonga anazy miteny foana Jesosy hoe mivoa tao nareo ry ao anatin'ny Babilôna ry vahoakako. Zany hoe mbola manana fanantenantsika angaty akan'izay fahamarinana zay mba hivoahantsika ao anatiny io zavatra tsy mety io na le réforme raha tsy nety le réforme nataon'ny Calvin sy Anna tsy nety satria tokony tazona le fahamarinana izy fa tsy nitazomy le fanarinana. Andriamanitra de miteny mivoa tao nareo donc tsy maintsy mivoaka atsika mba azahoantsika an'le fiainana mandrakizay. Tsy androany nanao an'ity ny zavatra tena mampatonga saina koa de lay presque au monde presque eo amin'ny tsy mihoatra ny 10% mianatra baiboly sy mamaky baiboly isan'andro. Azonareo tsy haiko nany amintsika any be da be ny gasy mafana fo be mihitsy ny afrikana mafana fo be mihitsy fa ny aty zany ohatrany hoe tsy maintsy mila zavatra hoe mikaroka izy ohatrany teneniko anareo maly problème ny David tsy maintsy be firy ny voan'ny baiboly fa betsaka ny tsy nino hoe David miexiste mihitsy ny raha tsy nandeha mihitsy ny archéologue anankiray netany fanahy masina nandeha mikaroka de nahitana an'le stèle anankiray mbola iresadresaka momba an'iny le stèle anankiray hitany de misy marika anankiroa mihitsy ny sanaky telo amby folo nitany fa ny anankiray nahitany mihitsy hoe mpanja ina misy hoe roi d'Israël de misy hoe David eo ambaniny. Zay izy vao nino na io ranga io ara tsy nino mihitsy satria izy no anisan'ny jery voalohany mihitsy ohatrany netany satana zany hoe tsy mino an'io ianao tsy mino an'io satria tsy misy afa-tsy anatin'ny écriture ihany no ahitana hoe ny existence ny David. Tonga de tsoroko aminareo zany ao anatin'ny écriture mihitsy no misy ny existence ny David. Par contre tsy de Brian izy moa ny anaran'izay fa any anatin'ny dossier ko an'le satria problème au fait za tsy mandeha mijery source tsony raha tsy tamin'ny moment nanaovako ny anarako ny apocalypse tamin'ny avant 2010 tany tamin'ny 2010 nianatra betsaka ny apocalypse satria te hifehan'le apocalypse ahako
d'accord nanomboka 2010 izy vofehako à partir de là tsy mila mijery source à gauche à droite au truc comme ça tonga de miankina amin'ny baiboly fotsiny ny zavatra rehetra zay ataoko zany un archéologue juif s'appelle Brian tadidiko tsony ana fa ndrasy fa hojerevako de ho teneniko anareo rapitso mety anao an'izay tsika rapitso prépareko le izy de ho hitanareo tsara mihitsy fa tsy ny atokisantsika olombelona mihitsy amin'ny baiboly surtout momba ny Davida par exemple Polycarte nanonona tanàna anankiray Luc na Jean izay tsy tadidiko tsony Polycarte de ny olona manampahaizana rehetrarehetra mpandinika sy ny historien jery hoe tsy m'existe zany Polycarte zany ao anatin'ny tanàna grec na tsy tadidiko izy amin'izay fotoana zay ny tany Thessalonique tsy tadidiko tsy maintsy nikaroko zareo tsy maintsy taniva Andriamanitra matanjaka be mihitsy amin'izay fotoana zay hitan'Andriamanitra ny zavatra navoaka amin'izay fotoana zay tamin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina zay mahatonga ana miteny aminareo ny herin'ny fanahy masina ny herin'ny fanahy masina ny herin'ny fanahy masina no mitondra antsika fa tsy ny fijerevantsika zavatra any ambadimbadika any raha tena tokony izy fanampiny fotsiny reny ilaina ny archéologique d'accord ilaina ny source kely isan-karazany ohatra hoe raha ohatra tsika hiresaka amin'ny olona ohatra zavatra vao hitako foaingana zao tia raha hiresaka amin'ny olona misy namantsika any a frantsana miteny foana hoe anareo kristianina reo satria ka manonona ny anarany au fait satria raha manonona ny anarany koa de miteny ratsy be ry zareo de tsy mahay fa tsy miteny ratsy fotsiny izy taddio tsara fa ny galatiana de miteny raha manana fanahy masina ianao na matapy-pahaizana tahaka n'inona ary ianao rehefa miteny ratsy masika sy manina de tsy ao aminao ny fanahy masina zay mahatonga ana koa tsy mamaly ny amin'ny anaran'ireny olona reny mihitsy tsisy dikany amiko manao débat amin'ireny mamaly an'ireny olona reny araka ny tokony izy fa tsy te eo anaminy mihitsy satria olona teny ratsy fotsiny izy any izy zao de miteny hoe maninona i Jesosy mihitsy maninona ny naniraka olona izy raha tena Andriamanitra nanoratra n'io baiboly io fa maninona nomeny an'i Matthieu nomeny an'i Luc nomeny an'i Jean nomeny an'i Mosesy fa ny zavatra tsy azony de zao le sensany inona ny sensany mahatonga an'Andriamanitra nanome an'ireny tenin'Andriamanitra reny amin'ny olombelona zay zavatra zay tokony hodinihana inona ny sensany inona ny signification-any ohatra ny eritreretintsika ohatra ny iza nanao any Adama sy Eva ho antsika pino Andriamanitra de nandeha nandrosondroso ny tany aman-danitra raha nandroso ny tany aman-danitra de taddio tsara fa lasa ela lehibe taddio tsara fa ny fahaizana rehetra sy ny fahalalana de avy amin'Andriamanitra mahavita manao robot ny olombelona amin'izao fotoana zao de mampiditra intelligence artificielle raha ohatra ny olombelona ka mahavita an'izany tsy vitan'Andriamanitra ve zany d'accord azon'Andriamanitra natao mihitsy nandefa robot vitan'ny olombelona satria Andriamanitra nanao ny olombelona nandefa robot misy intelligence nampidiriny tao daholo ny programme rehetrarehetra ao anatin'ny robot io ny toute source de intelligence nampidiriny daholo de iny ny asainy miresaka amintsika solon'i Jesosy par contre na manoratra ino ve ianao hoe io robot io no miresaka amiko de io miteny solon'Andriamanitra ahako ino ve ianao ohatran'izay ihany koa le izy fa nanin'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra de olona faran'izay tena manana sagesse c'est une personne azafady tsy olona fa personne manana sagesse ambony indrindra parfait tsy misy parfait ohatran'Andriamanitra ok raha parfait Andriamanitra de tsy maintsy tsy afaka iona amintsika izy tsy afaka miteny an'izany ahako tsy afaka miona amintsika direct ohatran'izao izy fa misy antony iny zavatra iny satria hoitiko amalinan'indrangany zany satria les relations entre homme et homme état de confiance mila olona mitovy amiko manana ny conception an'ny olombelona ohatranahako no manoratra amin'ny baiboly mba ahafahako mihinana iny zany hoe état de confiance entre deux personnes ary zay ny maha important be mihitsy no nidinan'i Jesosy nampidinana an'i Jesosy de tia tany tety mba ahafahantsika mieritritra hoe olona mihitsy nataon'Andriamanitra ho Andriamanitra mba afaka miresaka aminao important be mihitsy io tokony ho fantatra le olona zay zavatra zay au fait taddio tsara fa ny zavatra mieritreritra ve ianao fa Paul ane mahay na de mpamono olona ary fa Paul ane namen'Andriamanitra fanahy masina fa Paul misy boky tsy Paul nanoratra anazy tsy maintsy miformulena io texte io zany hoe tsy maintsy olona hafa ndray no nanome amin'ny Paul nanoratra io boky io ohatra ny Sylvain ao anatin'ny baiboly nahitantsika zany Pierre ane mpanjono raha mpanjono Pierre raha ohatra tsika ka mijery ny texte amin'ny Pierre tsy Pierre mihitsy nanoratra amin'ny baiboly
nidiran'ny fanahy masina izy fa tsy maintsy naka olona anankiray izy anampinina fanahy masina ihany koa iformuler an'io texte azo ny Pierre io. Zany zavatra zany de tokony ho fantatry le olona hoe quelque chose impossible zany hoe tsy mety ho vitan'ny olombelona mihitsy ary tsy ho zakatsika raha Andriamanitra no miteny atsika hoe Andriamanitra en direct no midina ety amin'ny tany ety fa tsy olombelona. Zay mahatonga importance be mihitsy ny idiran'i Jesosy de ety ambonin'ny tany alohan'ny satria lavalava ty resako androany ty miala tsiny fa somary lavalava kely izy andao tsika hieno hira anankiray alohan'ny idiran'ny fiambenana maraina. Sora tompoko. Ny fiainana ety mazana toko tsy laozany zava-manjo impirino kivy mila moifo adino lay tompo tsy to ny olantsarotra mianjady aminao tsy hoe tsy fitiavany anao navelan'iseo reo ho fianaranao alnefena toetra vaovao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao ekeko toko fa mafy aminao izao fitsapana miatsizao efantany nefa zay tsy ho zakanao tsy avelany atsaminao mandalo ianino tsy ho mandrakizay aza tao mankarary fo la efanandresy zao tontolo izao Jesosy no iady ho anao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao Fortendini wanzaranao Fortendini wanzaranao Fortendini wanzaranao tompoko somary ohatrany itsiko kely lay zavatra nyteneniko teo satria zay satria zavatra misy zavatra tsy tonga ho azy ohatran'izao tsy de miprepareko loatra raha vao maraina satria mijery hoe tsy possible zany zavatra teneniko zany ohatrany hoe Paul ohatrany ohatrany teneniko teo tsy izy nanoratra misy ny écrit lettre aux Romains fa Tertius azonareo izy hitanareo amin'ny Romains 16:22 any mijery an'le document tampoka teo de hitako par contre Sylvain no nanampy ny Pierre ao amin'ny Pierre 5:12 no ahitanareo an'zany zavatra zany de intéressant be mihitsy ny tokony ahafantarantsika anazy satria tsy vitan-drareo rery mihitsy zay zavatra izay ndotsika ny fiambenana maraina mardi miaraka amin'ny Olivier de raha manam-potoana de hotohizako kely izy satria mahafinaritra amin'ny resaka momba an'Andriamanitra. Bang
Fahalomerabantsika tsirairay avy-indray tratra ity talata maraina fa 7 ny volana May ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray fa atsika mandray ny fahasoavany amin'izao maraina izao. Raha iso tombontsoa lehibe ho anao izany ary aza dino ny misaotra mandrakariva ny amin'ny tombo-piainana izay azontsika. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka Ry Tomban'Andriamanitra eo mbola vempisaoranao tokoa izahay noho ny amin'ny fofinaina mavela izay nomenao anay. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay mihaino fandaharana izao. Inoana fa miasa eo amin'ny fiainana ianao ary matoy eto izy voninkaino anao dia aza vao amin'ny fahamarinana. Aoka ho resy lahatra tokoa ny fonay fa ianao rery ihany no Andriamanitra tena izy ary mangataka ny fanahinao masina hiasa ao anatinay. Tonoana sy ankatahanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mitohy amin'ny sabata ny asa soa. Nalaina ao amin'ny Jaona 5:9-12 sy 17 manao hoe ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an' Jesosy satria nanao an'izany zavatra izany tamin'ny sabata izy fa Jesosy namaly azy hoe ny raiko miasa manjaka ankehitriny ary izao koa miasa. Amen. Rabo maro izay nandalo pahaizana nononona tao Jerosalema izay nisy ny mpamonjy tamin'izay. Hevi-diso mikasika ny sabata no nampianarin'izy ireo ny olona tao. Naniry ny anitsy an'ireny fahadisoany ireny Kristy. Izany no antony nanasitrana ny lehilahy anankiray tamin'ny andro sabata sy nilazany tamin'io lehilahy io mba hibata ny fandrinany. Fantany fa nitona ny sain'ireo raby hifantoka aminy izany ka nome azy fotoana fanararoatra hampianarana azy ireo. Izany tokoa manko ny tena nitrangy tena izay ny zava-misy. Nambara amin'ny mpamonjy fa mifandrindra amin'ny lalàna momba ny sabata ny asa nataony. Ny fanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny asany izany. Hoy izy manao hoe ny raiko miasa manjaka ankehitriny ary izao koa miasa. Miasa tsy tapaka tokoa Andriamanitra ho fanohanana ny zava-mananaina rehetra. Moa ve tokony hitsahatra ny asany amin'ny andro sabata? Moa ve izy tokony anjarany masoandro tsy hanatanteraka ny asany amin'ny sabata? Tokony fohanany tsy hitaratra mba hanafana ny tany sy hamelona an'ireo zava-mahiry ao aminy koa ve ny tara-masoandro? Tokony hitsahatra tsy hanondraka ny tanimboly ihany koa ve ohatra ny zakelojano ary tokony hampitsahatra ny fitopan'ny onjany ihany koa ve ny ranomasina? Moa ve ny varim-bazaha sy ny katsaka tokony hampijanona ny fanirany? Raha izany dia tsy hinana ny vokatry ny tany mihitsy ny olona ary tsy hahazo an'ireo fitahiana izay mamelona ao anatin'izany. Tsy maintsy manohy ny asa ny zava-boahary raha tsy izany dia ho faty ny olona. Ny asantsika manokana no rarahany lalàna tsy atao amin'ny andro fitsaran'Andriamanitra. Tsy maintsy hatsahatra ny asa fivelomana. Fandokan-dalàna izany ny fanaovana ny asa ho fikatsahana fahafinaretana na tombontsoa arak'izao tontolo izao amin'izany andro izany. Kanefa tsy natao olaniana foana amin'ny fitomoem-poana ny sabata. Didiny ny hametrahantsika ny fanaontsika andavanandro ka hanokahana antsika ireo ora masina ho an'ny fitsarana mahasalama mba hiankofana aminy sy hanaovana asa marina. Tian'Andriamanitra ianao mba hiray aminy. Tian'Andriamanitra mba hitsahatra ihany koa. Tsy handevo ny asa koa isika ka hiasa manjakariva ao anatin'ny andro rehetra fa tian'Andriamanitra tsiaro fa na dia manao ny asa rehetra atsika ao anatin'ny anemana dia olontsika ary izy nanao atsika ary tia ndray aminy hatrany. Amen. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izay hankatoa, ampianaro izay hakalesona ihany koa amin'ny zavatra rehetra ka tsy hanalatsiny amin'ny zavatra mety manahirana rehetra mba hiasanay amin'ny andronao masina fa hanatanteraka satria ianao ny tompon'ny fitahianay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Sarovinao ilay mpanao anao
misaotra ny Olivier Atrany mame atsika nireny fiambenana maraina reny mba hiarahantsika mandinidinika ny zavatra rehetra zay mitranga zany atao anatin'ny fotoana maromaro dia ny fiambenana maraina na ny mofinaina na ny source de vie dia tsisy resaka hafatsy ny sabata ary mahafinaritra zany misy antony be mihitsy io zavatra io le texte tiako ampiseho anareo Romaine 16:22 izao tertio amin'ny teny gasy izy tertio izy amin'ny teny frantsay izay manoratra ity epitity manao velomanareo ao amin'ny tompo zany hoe tsy Paul mihitsy no nanoratra zany tsy maintsy mila ny satria io ohatrany hoe littéraire ohatrany hoe philosophe sy ny karazany manao littérature izy tamin'ny epokany historien sy ny karazany dia izy no formule mba ahafahan'ny mponina atao a Rome mamaky an'ilay epistily zay mifahalalako anazy fa tsy dia hoe mahay be akory mialatsiny ok fa roa manarakaraka zany dia Petera dia Sylvain izy amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay efa manoratra teny fohifohy ho aminareo amina mpitondraina any Silas zany hoe Petera tsy mpanjono izy donc ny anany Petera rehetra dia presque Silas daholo no nanoratra n'ilay Baiboly fa misy zavatra tena nanoratra ny bokin'ny Petera zany azafady fa tsy ny Baiboly misy zavatra intéressant be teneniko tiako ampiseho anareo 2 Petera 1:21 matetika tsika dia miteny hoe tsy ilaina ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra tsy ilaina ny faminaniana avy amin'Andriamanitra sy ny karazana fa afaka maka source quelque part mba entina miady amin'ny fahavalo sy revana io texte io fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra ny tenenan'ny olona araka izay nitondray ny fanahy masina azy normalement tsika ny herin'Andriamanitra faminaniana avy amin'Andriamanitra izay noentin'ny fanahy masina no manampy antsika hoentina miady amin'ny fahavalo normalement afaka maka sombotsombony ary ohatran'ny teneniko anareo teo hoe ny problème ny lasa fa mbola mitany le document fa tsy mety hitako le document ny iza moa izy teo hoe iza moa izy teo hoe iza moa ny anarana izy teo i David tsy maintsy maka zavatra source quelque part tsika mba hahafahantsika manao an'ireny zavatra eny ohatran'ny teneniko anareo mary hoe ho teneniko aminareo any izy rehefa hitako satria tena mbola tsy hitako le izy hatramin'izao sady mbola sady manao an'ity zavatra ty ako ohatrany hoe ny ao anareo filazako anany ohatrany hoe nisy problème be mihitsy tamin'ny Luc misy doute be mihitsy tamin'ny Luc eto ambany masoko eto izy tamin'ny Luc à cause ny emploi en terme grec ao amin'ny acte 17:6 azonareo ohatrany hoe niantsony autorité ny ville ny Thessalonique izy Polytarque ok en dehors de ny texte ny Luc zany amin'izay fotoana zay io texte io dia tsy n'apparaissait pas dans aucun autre document ancien zay aloha zavatra fa misy zay il y a quelques années zafady satria le document comme teny français fa comme teny gasy izy rehefa anao anazy amin'ny momba ny parole de la hoe ilaina important be ny parole an'Andriamanitra ok mivoaka ity zavatra ity satria zay le tsy ianao no mitondra ho fety fa raha ohatrany mivoaboaka ho azy ohatran'izao fotsiny le texte sy ny karazana fa tsy nataoko amin'ny teny gasy izy mety angamba raha prépareko tsara izy mety ho tsaratsara tsy maintsy amin'ny teny français satria amin'ny teny français ndoseko dia tsy maintsy avadiko amin'ny teny gasy izy amin'izay fotoana zay il y a quelques années on a découvert dans la ville Thessalonique une inscription aujourd'hui exposée au British Museum ok en Angleterre dans laquelle elles sont mentionnées ces fonctionnaires public. Ok, cette inscription sur une arche du 1er siècle après Jésus-Christ, située dans la rue Enatia, commence avec ces mots au temps des Polytarques. Ok, dans nos PDF, depuis lors, plus d'une trentaine de documents anciens ont été découverts mentionnés les Polytarques. Cela démontre d'abord que Luc connaissait bien la ville de Thessalonique satria nanana problème be mihitsy ny mpikaroka Baiboly tamin'io zavatra io tsy maintsy ilaina zay zavatra zay au fait ekeko tsara mihitsy tsy maintsy ilaina fa io texte io dia miteny antsika hoe tsy afaka manao ny inona mihitsy antsika raha tsy misy ny herin'Andriamanitra raha tsy misy ny fanahin'Andriamanitra na hijery zavatra quelque part arrière ianao tadio tsara nanana problème be ako niona tamin'ny tany France tamin'ny 2015 tany hoany izy entre 15 et 17 niona tamin'ny olona mino an Darwin c'était dur tonga dia tsoroko aminareo ohatran'izao miona amin'ny olona
miresaka tsy haiko izy ny olona efa niresaka tamin'ny olona mino Darwin en fait fa tonga de tapahana fotsiny hoe samy tsisy resy samy satria samy manana ny conviction fa zareo tena zavatra efa averimberiko aminazy foana il y a quelque chose qui ne va pas ok Darwin ne zanaka pasteur tsy haiko inona ny antony nampiovana azy ohatrany efa teo anao fa démontrer anao daholo satria ianao raha vao miady amin'ny olona tsy hoe miady raha vao manao débat amin'ny olona ohatran'ireny ianao tsy maintsy argumenter anao amin'izay fotoana zay hoe aizy Darwin ohatrany ahoany Darwin ohatrany hoe manao ohatrany hoe miresaka amin'ny témoin Jéhovah mila fantatrao ny histoire ny témoin Jéhovah sy ny karazany zany zavatra zany ny anarako daholo zany entre 2000 jusqu'en 2010 2015 tsy maintsy ianaranao zany zavatra zany fa tsisy ninina azonao atao raha vao mivoaka ao anatin'ny Baiboly ianao sy ny fanahin'Andriamanitra tsisy tonga de apla tonga de mody matory de mieritreritra de blessé fa anatra ao atsika omen'Andriamanitra atsika iny hoe tsy nety iny zavatra nataonao iny fa mila mieritreritra tsara ianao amin'izay fotoana zay ady mifiry zay ritsijanona ela eto 51 minutes nisy anankiray koa ohatrany hoe mbola tsy vitako koa le izy fa eto ambadika eto koa izy tamin'ny nampanahirana satria misy kritika be mihitsy ny Baiboly mokena mihitsy ny Baiboly pendant longtemps tena nandritra ny andro maromaro mihitsy on se moque de la Bible d'accord principe olona ohatrany hoe mijery un Superman tsika na ohatran'izany sy karazan'ireny reny héros reny fa tsika koa nanana héros ao anatin'ny Baiboly tsika afaka niady tamin'ny Goliath roi David zany hoe personnage mythique azonareo satria ny anarany de tsy hita tao anatin'ny document ancien mihitsy hatramin'ny voalohany tsy tao anatin'ny document ancien mihitsy fa tao anatin'ny écriture ny Baiboly fotsiny ok ary nandreraka mihitsy izy nisy moment ny docteur Abraham c'est un juif biranina ny équipe-ny archéologique ny retraretra de tsy naitsy nanao ny excavation nandavaka mihitsy ny excavation nandavaka tao anatin'ny Tel Dan tany Israël de nahita découverte spectaculaire d'une stèle de basalte d'accord basalte noir en arménien la stèle composée de 23 lignes de tao any nahitany an'le soratra hoe le roi Israël et maison de David nanomboka teo ate io rangaha io efa juif satria io problème be mihitsy fa le asan'le puissance an'le herin'Andriamanitra le fanahin'Andriamanitra manampy anazy zany tsy maintsy ny tetaviny zay zavatra zay ilaina le izy fa tsy maintsy izy tena volonté satria izy mpianatra tia mijerijery volonté izy fa ianao tsy afaka manao ny zavatra iny raha tsy poussen'ny fanahin'Andriamanitra hoe ilain'ny chrétienne io zavatra io je suis d'accord ilain'ny chrétienne io zavatra io de ny fohena le à partir de là rehefa hitany biranina le zavatra ça sert à quoi pour moi de mitady zavatra quelque part mba hoetiko andresen-dahatra ny olona tsy mpino satria efa fantatro daholo à peu près donc miankina amin'ny Baiboly fotsiny tsy mahafantatra ny olona rehetrarehetra hoe ohatran'izao amin'ny Baiboly ohatran'izao natongava amin'ny Baiboly na hiteny ianao hoe 14 milliards d'années ni exemple en terre moi je me fie à la Bible 7 millions ni terre la terre après entre les 7 millions à 7000 excusez-moi 7000 à peu près 7000 ans à peu près les 7000 ans sy ny tany aloha rehetrarehetra reny peut-être 14 milliards zay tsy fantatro par contre ok zay n'Andriamanitra no mitsara zay fa ny nany à partir d'Adam ny création de la terre d'après ny calcul ny azony Adam jusqu'à ny azony déluge makany amin'ny Jésus-Christ makaty amintsika tsy mihoatra ny 7000 ans azonareo zay ny finoko zay ok après ny rehetrarehetra zay tenen'ny carbone 14 na zay tenen'ny manampahaizana rehetra hoe 14 milliards d'années sy ny karazana anazy zany je m'en fous satria tsisy mahafantatra hoe quand est-ce que Dieu a commencé à créer les autres planètes quand est-ce qu'il a créé oviny izy nanao an Jesosy voalohany indrindra zany tsy fantatsika zany satria zany no afaka angatahantsika amin'ny Jesosy zany rehefa eny amin'ny arivo-taona miaraka amintsika hoe marina ve le nitenen'ny olombelona sy ny scientifique hoe 14 millions d'années ny mombamomba ny atreto azotsika anytany zany question intéressant zany satria miintéressé atsika hatramin'izao betsaka ny question miintéressé atsika fa zany hoe tsy raha itsika izy ohatrany misy zavatra miintéressé be ohatrany tenen'ny Richard Ranjatovo
nanao momba ny kaina izy satria be tabe ny olona tsy tonga saina au fait be tabe ny olona mieritreritra problèmatsika am'izao fotoana zao a averiko a problèmatsika am'izao fotoana zao manana problématique sika am'izao fotoana zao ohatrany miteny zao ohatrany hoe Saras Rachel elles étaient obligées a tsy maintsy nameny mpitanana ina le filazany tony le servante izy le miaraka am'ireny any vadiny satria izy momba ok am'izao fotoana zao zany tsy mety amintsika tsony tsy mety amintsika tsony zany autant des patriarches ça passe mais am'izao fotoana zao ohatrany tsy mety amintsika donc raha nanoratra an'iny Richard de mahafinaritra be anazy le izy satria mivakiko foana le izy misy olona daladala azafady mialatsiny ako mametraka question bête satria tsy mamaky baiboly izy hoe nanambady ve kaina ilahy navaliny le izy nanambady kaina izy ny vadiny Seta ohatrany après natonga anazy nananjanaka be tabe ohatrany teneny hoe 900 ans ane presque 960 ans i Adam 960 ans izy matanjaka be mihitsy donc ao anatin'le 960 ans izy voasoratra ao anatin'ny baiboly hoe taorianany io de niteraka vehivavy zazalasy zazavavy be tabe izy am'izao fotoana zao problématsika zany am'izao fotoana iainantsika zao misy problème raha hoe mifanambady amin'ny rahalahy sy Adam mais Dieu a béni pour pouvoir compléter mameno ny tany am'izay fotoana zay zavatra zay Andriamanitra zay si l'accorde ça mais c'est accordé tsisy afaka mandahan zany mihitsy be tabe ny zavatra azo tenenina ao anatin'iny biranina mbola manana zavatra be tabe afaka tenenina ohatrany hoe William Ramsay William Ramsay athée fils d'athée William Ramsay il a essayé de démontrer la Bible que c'est un document sérieux de donner une affirmation historique sy ny karaza mbola olazaiko aminareo to satria zavatra nianarako le izy zay mahatonga anako tsy te hanao débat amin'izy aniza satria zavatra efa vita zany amiko taminanao ny apocalypse ako no nilan'zany zavatra zany maintenant 2 Peter 1:21 sy ny texte rehetrarehetra tenenin'Andriamanitra tsy afaka mampianatra mihitsy ianao tsy afaka miteny ninina mihitsy ianao momba ny existence ny rehetrarehetra sy ny zavatra rehetrarehetra ratsy ny baiboly any reny sombitsombony reny zavatra reny mahafantatra ny William Ramsay ako mahafantatra ny be tabe biranina araka andrazako anareo teo be tabe ny zavatra ananako namoaka zavatra be tabe mihitsy ny athée sy ny karazany Darwin sy ny karazany afaka manao débat mais par contre ça m'intéresse pas satria manino Apocalypse 14 inona ny tadiavin'Andriamanitra ataon'ny kristianina tsirairay avy Apocalypse 14 d'accord tsy ady amin'ny olona mihitsy ny hoe ohatran'izao ny tarehan'i Jesosy tsy ady amin'ny olona mihitsy ny ohatran'izao pourquoi Dieu n'a pas besoin que tu hoe tsika rehetrarehetra de tsy maintsy mampiseho hoe zao ny tarehan'i Jesosy ohatran'izao non zafady tompoko ho avy Jesosy Jean-Baptiste raha ohatra ka tonga Jesosy inona ny zavatra nyteneniny simple et efficace mibebanareo fa ho avy Jesosy simple et efficace tsy nila zavatra hoe mila piseho io ny tarehan'i Jesosy tsy nila zavatra miteny zao ny ohatran'izao simple ho avy Jesosy mibebanareo ho atsika 14 ao amin'ny Apocalypse 14 sa azoko afaka iny asoterevako ny texte de ho asehoko aminareo 14 izy zay sa Apocalypse 14 ok lasy fa ho asehoko anareo izy vite ve ok zafady ok ovakitsika kely izy ary hitako fa indro ny zanak'ondro nitsangana teo an-tendrombohitra zany ary nisy efatra arivo amby efatra alina iny momba ny efatra arivo 644 mille amin'ny tontolo fedanana lasa nao fe mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miakofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano ary nisy anjely faharoa nanaraka nanao hoe rava Babilôna sy ny karazana zavatra tsotra ny tenenin'Andriamanitra amin'io zavatra io ok le 6 voilà 6 et 7 ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidiny teo afovoan'ny lanitra nanana filazany tsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy ny amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa rehetra ary ny olona rehetra
ok de lefa hoe matahoraka ome voninahitra izy satria maninona satria tsika manimba ny tany zavatra miforonona araka ny teniko tamin'ny voalohany hoe tsara mahafinaritra mahatalanjona ary tsika unique eto amin'ity tany ity unique mitsiriritra tsika ny mivahoaka ny lanitra mitsiriritra tsika mivahoaka ny lanitra maninona ao ny andeha hiteny tsy maintsy hiteny hoe tsy maintsy ampiseho amin'ny hafa hoe izao ny famarinany ity na de tsy marina ary nefa jerevy ny afatra omen'Andriamanitra tsika donc c'est pas cohérent je suis un homme de principe d'accord c'est pas cohérent je suis un homme de principe comme baiboly ok ny tenin'Andriamanitra raha ny tena tokony izy zay fotsiny teneniko mibaba fa ho avy Jehovah de miresaka momba an'io ina moa ny filazan'izy ty ito atmosfera olototsika olombelona ito ahako zay fotsiny de davin'Andriamanitra amintsika tsy ilaina mihitsy ny tompoko mandeha miapprouver na miprouver hoe zao ny tarehan'Andriamanitra na ohatra mananatra ako matoa miteny anao an'izay ok satria anao matoa manao an'izay de satria maninona tsy ampy finoana tsy ça sert à quoi tazono ny finoanao raha zay ny tianao fa inona ny afatra omen'Andriamanitra atsika amin'izay fotoana zay inona ny afatra omen'Andriamanitra ve de andeha hiteny hoe io ny tarehan'Andriamanitra non tadio tsara tsy jeran'le texte ahako question inona natonga an'Andriamanitra natonga an' Jesosy nanafina ny fatiny Moïse valiko mba tsy hanaovan'ny olona pèlerinage d'accord raha nafeny de mandeha any amin'ny zaka atsika tsy maintsy mba miverina manao an'izany hoe zahako mandeha any amin'ny zaka atsika Jacob toko fafiry misy any Jacob ao amin'ny zaka manjary lava pele izy mandeha ao amin'ny zaka ahako Jacob ao amin'ny Jacob de izy niady ny fatiny Moïse maninona Satana d'accord satria maninona tia ny ampisehoana hoe anaovan'ny olona pèlerinage any aorinany ok exemple raha iny en tant que Dieu zanak'Andriamanitra izy je me mets à sa place nafeniny Mosesy d'accord raha nafeniny Mosesy mba tsy hanaovan'ny vahoaka Israeliana na itsika amin'izao fotoana zao ary andeha hitady an'io hoe faty Mosesy de iondrika andohalika eo amin'ny vavaka eo aminy eo de nafeniny de nedivan'ny Satana ohatran'izay koa tompoko ohatran'izay tompoko ny momba ny tarehan'i Jesosy Andriamanitra ve de anaiky ampiseho an'ny tarehany mba hahafahanao hivavaka satria raha efa tany a Rome dommage tsy nandeha tany a Turin fa pèlerinage be any ao eo amin'io sary io fotsiny sueur de Turin pèlerinage fotsiny any ao ivavahana andolihana mihitsy satria maninona sarin'i Jesosy fa Andriamanitra ve mitady an'izay mais non ohatra ny tsy Andriamanitra tsony ny vavahantsika amin'izay fotoana zay fa le sary ok satria io sarin'i Jesosy c'est exemple zay fotsiny raisiny Mosesy nafenin'Andriamanitra de izy niady tamin'ny Mosesy tamin'ny Jesosy tamin'ny fatiny nanafenana ny fatiny Moïse Satana donc raha ohatra anao ka miteny anazy zany de afaka miteny aminao mialatsiny ahako aza atao mahatezitra anao satria za tsy manenjika mihitsy ça veut dire que ny zavatra aseho aty arina aty ekeko le fantsika sy tsy mampaninana ahako mihitsy peut-être ça ne vient pas de Dieu peut-être ça ne vient pas de Dieu le sueur de Turin excusez-moi mila tenenina ny fahamarinana satria Andriamanitra tsy manjary au fait le problème ohatra ny teneniko anareo tamin'ny voalohany teo hoe afaka ataon'Andriamanitra ny nandefa robot atsika fa raha nandefa robot atsika ve izy ino anazy ve tsika mais non il faut que ce soit homme entre homme maintenant à partir de là ny vavaka Andriamanitra raha nisitaka nakao amin'ny fitoerana masina indrindra tsy hijanona mihitsy izy andeha ampisehoanao ny sariny eo amin'ny zavatra amin'ny suerany zany tsy atompoko mialatsiny ahako jereo fotsiny texte tamin'ny hafatesany Mosesy de jerevo amin'ny Jacob anjara anao mandindika satria ananako ny texte de jerevo de ampitovy ireo ka anankiroa reo fa Jesosy tsy ampiseho an'ny tarehany amin'ny zavatra ohatra ny lamba zany mihitsy mialatsiny atompoko mialatsiny ahako ok ho farana antsika le izy satria lavalava satria efa mifito zao
tsy de petsaka crédit loatra any Madagasikara satria na intéressant ara le izy iverenatsika le izy iverenatsika le satria tsy amiko tsy janonako ela zavatra ohatran'ireny au fait satria zavatra takian'Andriamanitra amintsika de tsotra la fa tsy misy fa aminanina avy amin'ny tamin'ny sitrapon'olombelona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no tenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy de le texte nampisehoko anareo ho an'ny afatry ny anjely telo akoatran'izay de bla 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 ohatran'ny tenenin'ny Paul hoe lasa mino anganitsika fa tsy mijery ny bokin'Andriamanitra tsony ary problème be mihitsy io amin'izao fotoana zao problème be mihitsy io ny ahafantarana hoe akaiky Andriamanitra satria manino adinontsika tanteraka mianatra sy mamaky an'io baiboly satria variana mijery an'ilay zavatra quelque part ary tsika ho fait efa fantatra daholo tompoko hatramin'ny bokin'ny Daniel hatramin'ny bokin'ny Apocalypse efa hita daholo amin'ny solution rehetrarehetra hoe baiboly misy famarinana efa hita daholo zany tsy iverenako tsony ary tsy afaka miresaka amin'izaniza amin'izany satria manino tsy ça ne m'intéresse pas des discussions comme ça, c'est débile. D'accord? Débile. Raha ohatra tsika ka iresaka momba ny fiavian'i Jesosy, iresaka momba ny fibebahana, iresaka momba ny fivavahana, iresaka momba ny fianarana baiboly, ça m'intéresse. Mais pas ça. Misaotra nareo nianatra amin'ny farany manantena fa nahitanareo valiny tsara ny zavatra nyteneko anareo tsy lasa mivoana kely tamin'ny ana satria nanomboka tamin'ny le zavatra mivoaka tany États-Unis iny momba n'le lalàna apetraka eny amin'ny rindrina de lasa ohatra niditra kely tao anatin'ny soratra masina sy ny karazana ilaina le satria mampalahelo satria tsy mampalahelo satria 10 milliards tsika firy fotsiny betsaka amin'ny baiboly mivoaka raha 10 milliards tsika mbola tsy feno mbola betsaka ny tsy takatry ny baiboly amin'izao fotoana zao de tsika indray au lieu de miteny an'ilay baiboly de mitantara lainga mitantara angano mitantara zavatra ohatran'izany c'est triste. Parle la Bible, discutons de la Bible, mais pas n'importe comment, le sueur de Turin ou je sais pas quoi ou ohatrany hoe izy nanoratra amin'ny baiboly sy karazana inona ny afatra tokony ataontsika en tant que chrétien na catholique ianao na protestant ianao na inona ny afatra tokony ataontsika bebana ohatrany teneny Jean mpanao batisa miverena ianareo miverena fa ho avy Jesosy ary 10 milliards zany 4 milliards mety hiakatra any amin'ny anisan'ireo 144 000 tadio fa 144 000 zavatra hita amin'ny mason'ny John fa rehefa nitodika izy de vahoaka marobe ny hitany donc chiffre mila miverina manao apocalypse de chiffre fotsiny ohatrany zay ohatran'izay zany hitany fa rehefa nitodika izy olona be dabe ny hitany fa ao anatin'ireo olona be dabe ireo vitsy amin'le 10 milliards en fait niakatra eny ambony any anjaratsika no mitandrina mananatra foana ako aza variana tompoko fa aingana be ny fiavan'ity zavatra ty hatramin'ny nalany any Léon 14 teo sy ny va-et-vient ataony vice-président États-Unis makany hatramin'ny voilà Israël manomboka manao ça va très 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 vite, il faut faire attention parce que na eto Canada arany betsaka ny société midy zany zavatra zany misy antony zany betsaka ny frantsay tonga ny asa teto miverina tsy renouveler ny permis be mihitsy misy dikany daholo zany zavatra zany chômage tena presque vraiment il faut réfléchir donc raha mbola azotsika atao miankina amin'ny Jehovah Andriamanitra tsika io miantso ny anarany mijery ny baiboly vao maraina alohan'ny atory mandoalika mivavaka mangataka fifonana maka an'le famarinana araka ny tokony izy aiza ny tena marina de mizara amin'izany amin'ireo ondry kely anananao tsirairay roa zay ny andrasan'i Jehovah amintsika tsirairay avy sotra tompoko lotsika ino an'ity vavaky isan'andro zay ataony Jason ty de ho faranantsika ny fandarantsika androany. Seigneur, je prie pour toute personne qui entend cette prière. Alors que tu commences cette nouvelle journée, que les cieux favorisent chacun de tes pas. Je déclare que tu ne marches pas dans la confusion, mais dans la clarté, la paix et la puissance. Toute bataille invisible qui t'attend aujourd'hui
est déjà vaincu. Tout retard vécu la semaine dernière se transforme en accélération cette semaine. Je déclare que ton nom sera mentionné dans des lieux de faveur, que ceux qui t'avaient oublié se souviendront de toi avec honneur. En ce mardi, tu ne seras pas victime d'accidents, ni de recul, ni d'erreur. Tes mains sont bénies, tes projets sont couverts, ton chemin est préparé. Je déclare une réinitialisation complète de chaque domaine de ta vie qui a échoué. Dieu te donne une nouvelle chance de te relever. Que tout ce que tu touches aujourd'hui prospère. Que tes aides arrivent sans effort. Que les bonnes idées remplissent ton esprit. Et que les bonnes personnes croisent ton chemin. Aucun effort ne sera perdu. Aucune énergie ne sera gaspillée. Aucun temps ne sera volé. Je couvre ta journée par le sang de Jésus. Tu ne fais pas que commencer un jour de plus. Tu entres dans un alignement divin. Mardi 27 mai. alohan'ny amarana azy dia mametraka havatra aminao foana ako alohan'ny alako ato amin'ity trano ity. Aza tiany mangataka ny fanahy masin'i Jehovah. Aza tiany ihany koa fa manana hery lehibe tsika dia Jesosy izay mivavaka ao antsika ao amin'ny fitoerana masina indrindra amin'izao fotoana izao. Tsy mamela antsika izy. Ary mitomany mijery ny fahotana izay misy antsika eto amin'ity tany ity amin'izao fotoana izao. Mangina izy tsy mandefa ny ninona intsony satria fatany fa mbola tsy vonintsika. Mila miomantsika. Mila maherintsika, mila tsy matahotritsika, mila manana fahendrentsika rehefa miteny, mila manana fahalalana ihany koa, mila mangataka amin'ny fanahy masina, ary ihany koa mila tsy matahotra. Ny fahamarinana dia tsy maintsy tenenina satria izay ny zavatra lehibe indrindra. Dadio fa raha tonga teto tany Jesosy dia niady tamin'ireo fariseo dia tsisy afa-tsy ny fahamarinana no tenenina. Jaona ihany koa dia niteny ny fahamarinana tamin'ny mpanjaka na tonga ny lohan'ny tapaka. Dia ny fahamarinana ihany koa Etienne raha namerina ny Baiboly tamin'ireo Joda sy ny karazan'ireo satria no heverindreo fa ohatra ny tsinitsinina izy dia voatoraka izy. Aza manao tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra. Ohatra ny lazaiko anao isan'andro hoe alohan'ny ivoahanao raiso ny Baibolinao. Alohan'ny atorianao vakio ny Baibolinao. Raha manana fotoana ianao dia misy zavatra betapetsa ohatra nataony Olivier sy ny karazan'ireny ny atao hoe fiambelana maraina azonao jerevana matetika ao natao 10 minitra sekoly sabata. Misy ihany koa ny atao hoe lesona sekoly sabata izay vakiny isan'andro na koa alefa ny teksta ao aminao. Ho anao kosa izay tsy manana an'ireny zavatra ireny na tsy ao anatin'ny finoana misy anako amin'izao fotoana izao dia dadio fa manana ny anjaranao koa ianao ao anatin'ny fiangonanao. Raiso ny Baibolinao dia arao taraka ny tahaka ny tokony izy ireny zavatra ireny dia dinio tsara ny zavatra mety sy ny zavatra tsy mety. Tsy miteny hoe izany marina satria araka ny teneniko anao tsy misy fiangonana mendrika eo mason'i Jehovah eto amin'ity tany ity na ny fiangonana farany ara. Veriko mberimberina matetitetika izany ary tsisy afaka miteny anao hoe diso ako miteny an'izany satria voasoratra ao amin'ny fiangonana farany io hoe mifidiana volamena ianao. Mba azonao amezan'i Jesosy an'io fiangonana farany io akanjo fotsy ary mbola mandondona Jesosy, mandondona isan'andro izy mba hahafahanao miverina, mba hahafahanao maka n'ilay voninahitra lehibe mba mitory ny filazantsara. Ohatra ny teneniko anao teo hoe manana asa lehibe tsika dia ny mampiditra nireo rehetra izay any ivelan'ny vala, any ivelan'ny vala zany beta be ny ondry izay tokony hiverina ao anatin'ny fitoerana tsara anjarantsika tsirairay avy zany. Na katolika ianao, na protestant ianao, na adventiste ianao, na pentecôtiste ianao, na témoin de Jéhovah ianao, na musulman ianao, dadio fa en tant que chrétien mino an'Andriamanitra, na tsy mino an Jesosy ianao na mino an Jesosy ianao dia dadio fa manana anjara ianao hiteny ny fahamarinana sy hiteny amin'ny hafa hoe mibeba fa ho avy Jesosy. Après anjaranao ny mahafantatra ny fahamarinana hoe marina ve ny zavatra ataoko
sady tsy marina ny zavatra ataoko. Fantatro ny zavatra ataoko matoa niala tao satria Andriamanitra ny teny anao mivoa ianao ao amin'ny Babilôna, mivoaka aoko tompoko. Anjaranao ny mieritreritra. Dinio tsara ny histoire rehetrarehetra amin'ny fiangonanao. Dia dinio tsara hoe aiza ny mety ahitana ny fahamarinana mba hahafahanao mieritreritra amin'ity. Tsy teny ratsy ianao ahako, tsy anao tsintsinina fiangonanao ahako, fa mangataka vavaka amin'Andriamanitra ahako mba hahafahan'ny fanahy masina hidina aminao tsirairay avy mpitarika mba hahafahanao mitondra ny fahamarinana araka ny tena izy. Mirary andro sambatra ho anao eo ambanin'ny fitahina sy sitrapon'Andriamanitra mba ho andro mendrika sy ho feno fidaranan'Andriamanitra ty andronao ity. Misaotra tompoko.